Mijery ny fivoaran'ny asa fanamboarana ilay fotodrafitrasa goavana fiantsonan'ny toeran'ny fiarakodia na ilay antsotsika hoe gare routière vaovao ny Ambohimangakely. Ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay misahana matetika asan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny mandroso ny asa fanamboarana ity toeram-piantsonan'ny fiaragoavana ity ny pisiny andro ratsy sy ny rividoza nandalo teto amin'ny firenena farany teo. Vitatra amin'ny 500,000 eo ny toeram-piantsonana vaovao ho an'ireo kooperativa pitaterana etsy Ambohimangakely. Mitetina enina faingo 10 miliara ariary ny vola naentina nanamboarana anty fotodrafitrasa ity. Vokatry ny fiara-miasan'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miakina na ny 3P ka ny Jovenay nandray antanina zany asa fanamboarana izany. Io ny fantatra nandritra ny fitsidiana ny gare routière vaovao etsy Ambohimangakely niarana tamin'ny délégation panjakana izay notarihan'ny ministera eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika misahana ny tetika asan'ny filoha ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana na ny teo ny fomba ao anatin'le système 3P partenariat public privé ary dia teo société Jovena no miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana an'ity gare routière ity dia miaraka koa amin'ireo le coopérative na transporteur ary nanana anjara andraikitra mihitsy aby zareo amin'ny famaritana ny zavatra ilainy zany amin'ny fanatanterahana le fotodrafitrasa miaraka zany nanolotra tolo-kevitra hoe zao mba ionay amin'ny fampandehanana amin'izy rehefa vita somatsara akoatran'izay firenena izy dia mitovy amin'ireny gare routière ny velan'ireny. Raha toka tokony ho vita amin'ny volana febroary avy zao ity fotodrafitrasa ity dia nahita-pahatarana ray volana noho ny fandalovan'ny rividoza ava sy noho ny antony ara-teknika maro samihafa. Mirefy 8,4 metatra toradroa ny velaran-tany misy ny gare routière vaovao etsy Ambohimangakely. Ahitana kooperativa pitaterana misy 10,000, toeram-pivarotana, fisakafoanana ary toerana fandraisana mpandalo sy toeram-piantsonana misy 7,300 ho an'ny taxi brosy, raha toka 4,20 kosa ho an'ny olon-tsotra sy ny taxi. Ahitana tombon-tsolika misy 2 ihany koa. Ny fikambanan'ny mpitatitra kosa no hitantana